Faly miarabanao. Tonga indray amin'ny ity fandarana manokana ity izay nampitondraina lohahevitra hoe handeha aho. Lohahevitra izay iraisan'ny zanak'Andriamanitra mbola hiainantsika amin'izao vanim-potoana izao, izay tari-dalana hoentina miatrika ny toe-javatr'aritra ary koa azahoana ny lalana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ka amin'ny androany indray isika dia lohahevitra manokana izay atao hoe tapany farany amin'izao famelabelanao izao no iarahana aminao, dia lohahevitra mikasika ny fitariana, na ny antsoina amin'ny teny anglisy hoe leadership. Ka nampitondraina alohan'ny teny hoe handeha aho ho mpitarika mahomby. Ery vavaka isika tompoko. Misaosanao indray Andriamanitra fa mbola tonga soa amin'izao fotoana fianarana ny teninao izao. Mamelany ny tsy famendrehanay, indrindra ny tenako, ary mangataka ny fanahy masina hirotsaka ho aminay sy ho amin'ny mpanomponao izay manaraka izao fandarana manokana izao. Dia aoka hanasika manokana eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andeha aho ho mpitarika mahomby. Mety hiteny ianao hoe za tsy mba mpitarika izany. Fa amin'ity androany ity dia tiany tompo no hitarika ilaza aminao fa tiany ho mpitarika ianao. Ny tsirairay mantsy dia manana anjara eo amin'ny fitariana. Ary ny tsirairay ihany koa dia manana anjara ho tariana. Ohatra hoe za zao eo amin'ny fiarahamonina misy ahy, dia eo amin'ny fandaminana eo amin'ny fokontany dia ny lehibe ny fokontany no mitarika izany ary mila manaja izany, rafitra izany. Eo amin'ny sehatry ny toeram-piasana dia misy ireo antoko izay tarihako. Za ohatra mpanamary konty ny asako, dia mitarika ireo mpitahiry vola amin'ny fandaminana izay atao mba hisian'ny fahadiovana rakonty sy ny mangarahara. Kanefa misy ihany koa ny lehibeako, misy andanatohatra hatrany zany. Ka ny zava-dehibe zany dia ny fahaizana mipetraka eo amin'ny toerana izay nametrahan'ny tompo. Misy fahaizanao mamantatra hoe amin'ity lafiny ity tarihana, amin'ny ity lafiny ity mpitarika. Dia rehefa izay dia mandray ny andraikitra tanjify ampasahina eo mba hahafahasaovan'Andriamanitra. Tadidio tsara fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra zato isan-jato ary olombelona zato isan-jato. Izy dia na nipetraka nanaja ny fiarahamonina. Ohatra zany teo amin'ny fandoava-ketra dia nafantatra izy fa nisy vola tao amin'ilay hazandrano, tao amin'ny trondro, ka izay no nasaina nalaina nampandoavina ny hetra. Nanaja ny fiarahamonina teo amin'ny inisy koa ilay mpisorona be. Dia rehefa nanasitrana ilay boka izy dia nasainy tondra ny fanatitra, nanaja ny rafi-pandaminana i Jesosy Kristy. Ary mipetraka koa izy teo amin'ny maha-Andriamanitra azy ny amin'ny famelan-keloka. Ary namita ny iraka dia ny famonjena izany Jesosy Kristy izany. Zava-dehibe zany ny mipetraka eo amin'ny toerana amin'ny mampitarika anao sy eo amin'ny tarihana. Mety manana andraikitra fitariana tanora ve ianao ohatra eo anivon'ny fiangonana? Fa ny asa tsara izany. Mety io tarihana koa ianao amin'ny lafiny hafa. Zava-dehibe ny fankatoavana, tsy fimonomononana, ny fanarahana ampahalemem-panahy. Ny zavatra omena amin'ity androany ity dia hoe mba ho mpitarika mahomby. Inona no atao mba ho mpitarika mahomby? Dia misy torohevitra vitsivitsy reto, azo atao hoe mifototra amin'ny soatra masina ihany ny zavatra inarantsika. Satria ny Baiboly mantsy dia siansa ny siansa. Ao no misy ny loharanon-kevitra, misy ny fahamarinana, ary ao no misy ny hoe fahanazavana, fanitsiana izay diso, ao no tari-dalana azo antoka indrindra.
dia ny toetra izay takina mba ho pitarika mahomby dia voalohany indrindra dia ara-panahy. Mila ara-panahy ny mpitarika. Omatsika moa dia resaka mondrany hoe ahoana zany fitombona ara-panahy zany. Zava-dehibe ny fiainam-panahy. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fanokana tena bavaka sy ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra. Mila manao izany. Ary io mpitarika mahomby tao amin'ny tantaran'ny ity tany ity, anisan'izany ohatra ry Mosesy, ry Davida, dia nanana fifandraisana, eny Jesosy Kristy, nanana fifandraisana tokoa amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Mosesy ohatra dia tamin'ny voalohany dia nieritreretiny fa ho herisetra ny ofana tao amin'ny Farao izy nandritry ny 7 taona. Ary rehefa nahita ilay Israely novonoiny Egyptiana izy, dia novonony, tsy zakany zany ary novonony ilay Egyptiana. Noeritreretiny fa tamin'ny kerisetra no anatanterahana ny fanafana ny vahoaka Israelita, tsia. Ary rehefa niampison'iny dia fahitan'ilay Israelianina sady izy, ary nambarany taminy zany dia natokana azy nandositra, ary niofana 7 taona indray, niofana ara-panahy mba ho mpitarika mahomby. Zava-dehibe ny fiankinana amin'Andriamanitra, tsinitsinina isika, mety manana talenta isika, ilaina izany, fa ny zava-dehibe dia fiankinana amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra no manao sy manantanteraka. Ilay mpanjaka Nebokadnezara, rehefa niedinedina, hoe ry Babelona lehibe, vokatry ny natao no nahatonga azy fahalebiazana, tao anatin'izay indrindra no lavo izany mpanjaka Nebokadnezara izany. Ary lasa nirohakahatra tahaka ny biby. Fa rehefa nitodika tamin'Andriamanitra izy, dia niverina teo amindray izany fanjakana izany. Ny bavy, mila miantehatra amin'Andriamanitra. Ary io mpanjaka dia nakatoro-hevitra tamin'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny mpaminana, tamin'ny alalan'ny fifandraisan'Andriamanitra, alohan'ny iadiana manoana ny fahavalo. Tahaka ny mpanjaka Ezekia ohatra, ny vavaka, nanontany ny mpaminany. Zava-dehibe ny fiankinana amin'Andriamanitra. Izany no fahombiazana. Eny fa na dia Jesosy Kristy azy dia niankina tamin'ny ray, tamin'ny namita iraka dia nidrafo-pamonjena teto amin'ity izao tontolo izao ity. Zava-dehibe zany ny fiainana ara-panahy, vavaka, fifandraisana amin'Andriamanitra, fanaovana ny sinam-pon'Andriamanitra, na teo mpitarika ianao eo amin'ny sehatry ny fiangonana, na eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina sy ny asa izay tanterahanao. Ny faharoa, dia ny mpitarika dia mila manana vina sy tanjona mazava. Ary ampifara tsara indrindra, ampifanarahana amin'ny vinan'Andriamanitra izany tanjona izany. Ny vinan'Andriamanitra moa dia ny amerina amin'ny laony ny toetran'olombelona izay lafo. Ny tanjona dia ahatonga anao mpianatra sy hamitaniraka eo mpanantanterahana an'izany. Dia mila apetraka koa zany eo amin'ny sehatra misy antsika eo anivon'ny fiangonana, tanjona mazava, fiarahana miasa amin'Andriamanitra amin'ny fanantanterahana ny sitrapony, anantanteraka tanjona anankiray, ary miezaka manantanteraka izany tanjona izany. Mila manana vina sy tanjona mazava. Ny manaraka izay dia tia miasa sy manompo. Zava-dehibe ny mpitarika dia tsy lay mitoedoem-poana, tsy lay mibaiko fotsiny, fa Jesosy Kristy dia nanasa ny tongotry ny mpianany. Ary zava-dehibe ilay vokatry ny fanahy, vokatry ny fifandraisan'Andriamanitra io, tahaka ny Mosesy dia nasa nanana fahalemem-panahy izy, nanana faharetana, satria ireo olona izay tarihanao ireo, tsy voatery anana fankatoavana avokoa ireo, samy mety manana ny toetrany avy izy ireo, mety ny misy anakina, mety misy ny kiomy ao, ary ilaina ny manana izany toetra malemy fanahy izany, manana faharetana. Jesosy na dia nisy namadika azy dia naretana izany, ary nanasa ny tongotry ny mpianany izy. Ary tia miasa sy manompo. I Adama dia nasian'Andriamanitra, raha vao vita Adama dia napetraka Andriamanitra hiasa sy tanjona ny isa. Ary eo amin'ny Exodosy 20, manomboka eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 ny etapa eo amin'ny voalohany eo, dia milaza Andriamanitra hoe eny manao nanaovanareo ny asanareo sy ny rarahanareo. Mila miasa isika isan'andro. Araka ny diniky ny manam-pahaizana dia 420 ny ora izay omenantsika isan'andro, dia ny adiny 7 amin'izay dia tokony hiasantsika. Ary ny adiny 7 dia hialana sasatra. Ka ilay zava-dehibe ny asa. Hozy izy ilay loharan'ny toe-karena économiste Adam Smith hoe le travail est la seule source de la richesse. Tsy misy afa-tsy ny asa ny loharan'ny karena. Ary izay tsy miasa aoka tsy hinana hozy izy Paoly. Mila miasa isika. Mila mpitarika zany dia mazoto miasa, maneho ohatra eo amin'ny tarihana, ary
manampy azy aty amin'ny zava-madinika. Ary mila matoky sy marina, ny mpitarika dia tokony ohatra. Ary zava-dehibe ny hery miasa mangina ataon'ny mpitarika, tsy amin'ny zavatra izay tenenany na ibaikony, fa amin'ny zavatra atao. Satria zavatra atao zany dia hita tsara iny zavatra atao iny. Hita foana zany iny zavatra ataontsika iny. Na dia mety hoe miafina sanatria, fa misy hery miasa mangina kokoa zany le zavatra atao noho ny zavatra tenenina. Dia ohatra zany, mila ohatra eo amin'ny zavatra rehetra. Jesosy ohatra alohan'ny nandeha naniraka antsika hanao mpianatra izy hoe mandehana hozy izy fanomenana fa efana rehetra ty an-danitra sy tany, koa mandehana ianareo atao mpianatra amin'ny firenena rehetra. Talohan'ny iterenana an'izay dia efa nanome ohatra izy ny amin'izany fanaovana mpianatra izany. Tao Galilea nitety ny vohatra rehetra, nitory ny filazantsara sy nanasitrana, nanome ohatra i Jesosy Kristy. Dia tahaka izany koa isika, raha teo mpitarika mahomby dia voalohany manome ohatra ary miasa, ary atao hoe ampanetretena. Satria izao ny voalaza ao amin'ny Matio 20:19 amin'ny an'an Jesosy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa izay te lehibe aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Ilasana bavy. Mila toe-tsaina fanompoana, fikarakarana ny ondry. Tadio tsara fa i Davida dia mpiandry-ondry. Ary nataon'i Davida rehefa nisy bibidia izay nanafika ny ondry, tanisan'izany ny bera sy ny liona, dia lasa i Davida namono izany ary nafaty izany bera sy liona izany, tampitiavana, fiarovana ny zanak'ondry, fiandrasan'ondry. Dia tampitiavana, tsy nanao izany tombom-pikarama izy hoe za matahotra, fa izany nataon'i Davida, tampanetretena, manompo. Ny fanohatra mety ny fahalebiazana eo amin'izao tontolo izao mety hoe tsy taka izany, fa amin'Andriamanitra dia manompo ary mikarakara ireo andian'ondry izay tarihana. Izany no ohatra fahombiazana amin'ny fitarihana. Ary ankoatran'izay dia matokiana moa zany hoe fahatokiana an'Andriamanitra ny tany sy rehetra ao aminy. Sika dia mpitantana ihany, ary ny ohatra tsara indrindra dia mamerina ny fahafolon-karena, satria izany dia mariky ny fahatokiana ary ny fahalalan-tanana ihany koa. Ny manarak'izay dia manolo tena mitohy. Ao amin'ny tanjona izay kendrenao, eo amin'ny fotoana izay ametrahananao amin'ny iraka anankiray, mety hiasa fanompoana amin'ny fiangonana ve izany na eo amin'ny toeram-piasana, dia zava-dehibe no mikendry izany tanjona izany ary tsy miala. Manolo tena mitohy mandritry ny vanim-potoana izay ametrahanao eo amin'izany fitarihana izany. Mety misy eo anatin'izany fotoana mba izany toe-javatra mampalahelo, mety misy ny fimonomononana, mety misy ny fanakianana, fa tsy tokony ametra-pialana. Fa tsy hita ao amin'ny Baiboly izany hoe mpanompon'Andriamanitra izay nialan-daharana, fa manohy hatrany. Ame ohatra anankiray isika tamin'ny zanak'Israely niala tao Egipta ho an'ny Kanana. Dia rehefa tonga teo Kanana dia amoron'ny Kanana dia nalefa nisafitany Joshua sy Kaleba. Ary rehefa nisafitany Joshua sy Kaleba dia ireo mpisafitany niaraka taminy dia nanao tatitra ratsy. Fa dia vokatr'izay dia nitomany ny zanak'Israely ary nitaraina mba hiverina avy any Egipta. Saika nahazo tora-bato Kaleba Joshua izay nanafony hoe andao andeha hanafika any. Fa ny sitrapony vahoaka andao hiverina. Dia nirenireny 40 taona tany anefitra indray ny zanak'Israely. Nirenireny 40 taona tany anefitra indray ny zanak'Israely. Ary rehefa renireny 40 taona tany anefitra ny zanak'Israely dia ny Kaleba Joshua dia nanaraka an'izy ireo. Nanaraka na dia nisy fahadisoana azy dia tsy niala andaharana, tsy nieritreritra hoe za andeha ho any Kanana. Izay no ohatra nasehon'ireto mpitarika nahomby reto. Ary tamin'ny fotoana dia tratrany ihany ny tanjona. Mila ny fanoloran-tena mitohy. Ary ny torohevitra farany dia hoe fitarihana manaraka fandaminana sy mangarahara. Mila atao ny fitarihana mangarahara. Eo amin'ny fitantanana ara-bola izany, eo amin'ny fitantananareo mpiara-miasa izany, mila mazava ny raiki-dalao, tsy fitsipy-dalao manoloana an'izy ireo. Fa indraindray ny tarihana indraindray dia mety resaka tsy ho maso, fa mety misy ny resadresaka siotry ny resaka any, fa mila atao mazava tsara ny
ary manaraka ny fandaminana. Andriamanitra dia nametraka fandaminana ho an'ny fiangonany ary mazava izany. Ary ny fitahinana mahomby dia milefitra eo ambany izany fandaminana izany. Israelsy ranabavy. Ny resako aminao amin'ity farana ity dia hoe manahoana ny hafainganam-pandeha ny amin'ny fitarihana. Raha ohatra ka hoe ny mpitarika hony araka ny teneny manam-pahaizana no matory dia maty ny tarihana. Raha ny mpitarika izany matoritory malaindaina dia aza heverina fa anantena vokatra tsara amin'ireo tarihana ianao fa izay ny toerana. Raha ny mpitarika indray no mipetraka dia matory ny tarihana. Raha mipetrapetraka ianao, misy asa tokony atao dia tsy rotsitra ianao, fa tokony ianao no hitarika maneho modely voalohany dia manaraka anao ny tarihana. Raha mipetraka ny mpitarika dia matory ny tarihana. Raha mitsangana ny mpitarika dia mipetraka ny tarihana. Raha mandeha ny mpitarika dia mitsangana ny tarihana. Zava-dehibe izany. Mila mandeha isika. Mila manana hafainganam-pandeha mihoatra noho ny tarihana isika. Satria nahoana? Izao amin'ny volazo amin'ny Jaona 5:12. Ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Matoa ianao mipetraka amin'izany fitarihana izany, dia ianao no heverina fa manana ny fahafahana hitarika izany, manana ny zotom-po sy ny fahaiza-manao. Fa ny tsara indrindra dia ny mihazakazaka. Ny mihazakazaka. Rehefa mihazakazaka ny mpitarika dia mandeha ny tarihana. I Paoly, raha ohatra ka nitarika nitory teny amin'ny Jentilisa izy, dia nanana izany hazakazaka ara-panahy izany, avy nitory tany Jerosalema izy, dia nakany Tesalonika, dia avy eo dia manimanina indray hoe alao araha-maso ilay olona nitoriana tany amin'ny filazantsara tany, tsy mandry saina tao anatin'izay fa nisy ny hazakazaka izay nataony. Tao izaka izany no hafainganam-pandeha izay tsy rotoroto akory, tsy rotoroto samihafa rotoroto ny hazakazaka, fa mila mana hafainganam-pandeha araka ny izay tratranao mba fahasoavan'Andriamanitra ianao, dia mianga manaraka izany ny tarihana. Ny teny toko sy andiny farany izay lazaiko aminao amin'ity androany ity dia voalaza ao amin'ny tantara faharoa toko 2:30 sy 2:20 manao hoe: Ndaran'i Jesosy atoy izany nataon'i Hezekia eran'ny Jodia rehetra, fa nanao izay tsara sy mety ary marina no natrehan'i Jehovah Andriamanitra izy, ary naraitra izay natombony ny amin'ny fanompoana ny tranon'Andriamanitra ary ny dia tadiavan'Andriamanitra dia nataony tamin'ny fony rehetra ary nanambinana azy izy. Efa ataontsika fahamarinana amin'ny mety sy tsara izany asa fanompoana fitarihana izany, ary anantsika ireo toetra izay takina amin'izany dia voalohany ara-panahy, manana viana sy tanjona, tia miasa sy manompo, ohatra, mahatoky sy marina, manolo tena mitohy, ary fitarihana manaraka fandamina sy mangarahara, dia mino fa aomby ianao. Mety manana anjara fitarihana ianao eo amin'ny sehatry ny fiangonana, eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, eo amin'ny sehatry ny asa. Mety efa manana izany, tsy efa izany ianao, mino fa anampy ianao ireo taridalana ireo. Koa ny tompony hitahy ianao amin'izany anjara fitarihana izany, andeha hivavaka isika tompoko. Andriamanitra andriananahary, tera sy laza atotro anao. Ianao ny laza fara misy 2 na 3 miara mivavaka amiko teo afovoany aho. Tompo, mino fa programanao ity lohahevitra ity, ary manonona amiko ity mpanomponao ity. Ingane mba ho voavolavola, ho mpitarika mahomby, ny eo amin'ny sehatra misy azy, indrindra ny amin'ny fiangonana. Koa dia ingane izay tompo mba ho mpiara-miasa aminao mahomby, ary hisitrakay tompo raha ho avy eny amin'ny raha lanitra ianao, dia ho anisany hitsenanao am-pifaliana izaho sy ity mpanompo ity, ka anaraka ny taridalana izay andehanana amin'izany io mbany fitarihan'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy mahavonjy no anonana mivavaka. Amen.